Za zany jerena dia tokonytrina mamaly asony hoe ampizasatsiaka teny izy a dia eo koa ny lafiny fahasalamana raha misy zavatra manjoa le zaza ara-pahasalamana dia tokony andraikitra koa zany a le raina ny faharoa satria zazany zanahany io na tsy mivady ary izy any zanahany le rainy a ny faharoa eo amin'ny fianarana dia anjarany tanteraka koa ny miampina ny fianarana izy azy io izay nataony aloha hatramin'izao. Ny kasika ny fitafiana dia mbola manana didy tsy andraikitra izy amin'ny fotoana izay ilana an'izay zavatra izay. Ny tatitra moa zany tsy maintsy hoety ny ramatoaty aminay foana hoe nanao amin'izay zavatra izay izy na tsy nanao. Vary, décollage, dégoûté, resaka hoe akanjo, rehefa hoe misy fety dia izy akanjo, marary dia hoe izy mianto fa natao hoe tsy izy idina tena sambonana aty ihany ny atao mekanikina ihany no anay. Eo amin'ny lafiny le zaza amin'izay zany a dia efa mazava fa ny zaza dia any amin'ireny fa tsy any amin'ny rainy a ary indray ny tribonaly mafetra indrindra ohatra tia no hoany aminy le zaza dia any ny fitsarany zaza tsy ampitoana no mangataka izy a dia any indray no manao ny mamoaka ny ataontsika ny fomba fijeriny hoe mety ve any amin'ny rainy sa mety any amin'ireny raha fijeriny ato aloha zany a na dia hoe mitomany andray no izy satria izay le hoe fazarana dia tsy tokony fatonga zany a tsy atonarana amin'ireny zaza ary raha ohatra ka misy fahaleovana ohatran'izay zany a dia miteny moa izay hoe tsy azo masakanana ny rainy a mamangy azy a hitsidika azy a na koa hoe hakakely amin'ilay zaza fa tsy maintsy misy fanarana tsara. Le confiance ananany zareo aminay a dia mivoaka tokoa ny dia tsy maintsy mivoaka ny atao hoe ny fampirarana ampanajana noho ny ankizy aloha voalohany indrindra ary izay tsy fampisaraka koa ato fa rehefa ilaina ny divorce dia manao novolalana koa zay fa tsy izy zany divorce manetsy matatapitrisa zany dia za efa manontany mihitsy tokotokony hotrinona manao zany dia loalina hoentinao a dia apetraka ao ny dossier dia ry ny lalana ataonao a aza manatinatina mpanera fa ry ny varavarana mihitsy foanareo a dia apetrao a misy quittance rehefa mandoa dia miandro fetsiny.